Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefy izy mba azy. Lioka toko faraky amby roapolo andininy fa fito amby telopolo manao hoe ary noho ny atoandro dia nampianatra teo an-kianjan'ny tempolo Jesosy ary noho ny alina dia nivoaka izy ka nitoetra teo tendrombohitra tao hoe Oliva ary ny vahoaka rehetra nankeo aminy noho ny maraina koa teo an-kianjan'ny tempoly iaino azy averiko ary noho ny atoandro dia nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly izy nanina hoana izy noho ny atoandro nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly izy ary noho ny alina kosa dia nivoaka izy ka nitoetra teo tendrombohitra tao hoe Oliva ato amin'ny Deutéronomie mivakitsika toko fahavalo amby roapolo Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo mivakitsika ary eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo vakiko amin'ny anaran'ny tompo dia enio tsara amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa raha tsy miaino ny feo an Jehovahandriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay andidiko anao anio dia ho tonga aminao sy ahatratranao izao fanozonana rehetrarehetra izao averiko fa raha tsy miaino ny feo an Jehovahandriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay andidiko anao anio dia ho tonga aminao dia ahoana izy dia ho tonga aminao sy ahatratranao sy aninona hoe sy ahatratranao avereny farany hoe sy aninona hoe sy ahatratranao sy ahatratranao izao fanozonana rehetrarehetra izao alleluia Korintianina voalohany toko fasivy Korintianina voalohany toko fasivy eo amin'ny andininy faefatra amby roapolo tsy fantarareo fa miazakazaka eto amin'ny tany fiazakazahana tsy fantarareo fa izay miazakazaka eto amin'ny tany fiazakazahana andininy faefatra amby roapolo dia samy miazakazaka avokoa nefa ny iray ihany no mahazondoka miazakazaha toy izany ianareo mba azahoanareo ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady ny saribonanitra mety ho loha ihany fa isika kosa no tsy mety loha fa raha izao ara dia miazakazaka nefa tsy tony manao totoa ary mamely totondry aho nefa tsy tony mamely revitra fa asiko mafy ny tenako mangana ka ho andevoziko fa ndrao na dia efa nitory tamin'ny sasany azaho dia ho lavina kosa ny tenako alleluia alleluia araky ny afanambaraka teo raha lasina bafy pastera isany dia mpianatra anareo dingana anaky telongeza be aho zay tena atao hoe tena dingana ara-pana dingana manahoana hoe ara-pana afahantsika tena mitombo ary afahantsika tena mandroso eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra indrindrandrindra ho antsika pasteur ary ty zavatra ampianariko anareo anety tena atao hoe miditra amina dimension supérieure isika
ataovy alleloia mafy raha resy lahatra an'izany ianao. Alléluia. averiko hoe miditra amina dimension na amina niveau ambony ny ara-panahinao atonga anao tena hoe ho ampiasain'Andriamanitra tanteraka mihitsy. Amen. Misy fotoana manko hitanareo rehefa hoe mandroka devoly tamintsika nandroka devoly taloha nareo teto Mangarano teto Tomasina dia hitanareo tsara tsika rehefa mandroka devoly taloha tadidiko tsara reny tena zany nandroka devoly nisy andehanabavy anankiray le mamandry pastera izy moa izy iny firy volana vo mahita andehanabavy dia efa miferitsaina ifampitolona andray androany komba andray androany olona 10 lahy enda ary tsy mahazo manao délivrance azy raha tsy ampy lehilahy fa tsy maintsy komba isanandro ary dia tena hoe fampitolona mihitsy e dia ary io tsy hoe vitany hoe indray andro fa amambolana fampitolona ary le tsomba io tsy mety miala fa mafinaritra am'izao tsika miresaky zao mba efa kasikasiana ohatry zao ny devoly dia mitsipaka Alléluia. ataovy alleloia mafy zany. Alléluia. Alléluia. Zay ny mahatonga na hitanareo le mampiakatra an'ireny ambony pidipiditra ireny dia rehefa misy olona 10 enina mitazona ito zao aza tazonina tsony izy aza tazonina izy fa avy aloha fa tondrotsika ohatry fotsiny dia mianjery dia Alléluia. iny am'izay izy dia mitolefika ho azy eo asiviteraka mafy Alléluia. izy mba te ho tonga am'izany ny dimension zany taovy alleloia mafy zany. Alléluia. za zao tatao tefa mba miezaka tsy mitolona devoly zany misy any ny hoe tolomina fa tsy izy rehetra misy an'ireny le manao komba reny any Antananarivo moa ny tena misy manao komba fa avy eo rehefa tazoniny zareo avy any misy 10 efatra mitazona azy tonga eo any loha koa dia efa manomboka fantatra sy avitsoro ny tanana dia vo mamotsitra ny tanan'ireo olo reo dia mitaraboka ho azy ny devoly. Halleluia. vo maheno ny mitenikiny fotsiny ny devoly hoe avitsoro ny tanana dia ozy ny devoly tsy isy paika atsony tonga dia nefa tsy izy akory ny tena ka avitsoro ny tanana fa le olona mihazo anazy alleloia dia izy no mitsipaka ho azy afaka ho tonga ho am'izany plasy zany ianao ho ampiasain'Andriamanitra ho am'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny antony tsotra itsika io dia miazakazaka ary tsy vitany hoe miazakazaka fa mifaninana maninana azavady Mifanina. manao compétition tsika manao course isika ary ambaran'ny baiboly nivakitsika teo amin'ny Korintianina voalohany toko fasivy teo hoe ny mpiazakazaka rehetra izy dia samy miazakazaka fa akifiry ihany ny mahazony loka anankiray ihany ny mahazony loka zany hoe misy manao marathon be dabe ao misy mpiazakazaka be dabe ao fa anankiray ihany ny mahazony loka ivavaka mba ho anisan'izay ankiray izay anenao mba ho anisan'izay anankiray izay anenao. Amen. ary ozy izy lay Deutéronome 28 nivakitsika teo fa raha tsy miaino tsara ary manaraka ny didiny rehetrarehetra ianao zay andidiny anao anio ianao dia azo anao izy ary atratranao zay mivolazan'le Deutéronome teo andeha hovakiko indray teo izy eo amin'ny 5:10 fa raha tsy miaino ny feoan'i Jehovah Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàna izay andediko anao anao dia ho tonga aminao sy atratranao dia aninao ny Atratranao. ho tonga aminao sy aninao izy Atratranao. fatara rehefa iny dika zany resaka zany resaka Andriamanitra zany tenin'Andriamanitra ianao zany mandeha dia aoriana tamiko misy zavatra tonga sy maninona Mahatratranao. mahatratranao. Mamely. Inona ny dikan'le hoe mahatratra le mahatratra tsy mifanena Maneny. fa le mahatratra ny dikany hoe tratraka any izy dia avaiza zany le nanenjika avy aoriana dia nyrazaina fa tratra le olona na tratra le tomobile avy any arina izy fa mety nandeha mora le teo aloha
mety ampanina le teo aloha, ny janona le teo aloha, ka raha tonga le akiray avy aoriana dinona ny filazan'izay Tratra. Thank you. inona ny mahatonga ampino, inona ny mahatonga amin'ny pasteur, inona ny mahatonga nampanampon'Andriamanitra? Misy ozona mahatratra atsika, misy problema mahatratra atsika, misy zavatra tena hoe manahirana mahatratra atsika. Ny tena marina makoriavana, itsika tsy tokony atao tratrana ozony zany tsondry, itsika tsy tokony amaha problema mavesatra zany tsony, ataovy amen zany. Itsika tsy tokony isy ozona mahatratranao zany na fahavalo mahatratranao zany. Fa inona ny mahatonga na pasteur? Tatoatr'izao tany Antananarivo tsorona aminareo areta mampitandrina anareo pasteur amina resaka bizina sy ny sisa fa tandrema ihany fa ny devoly fahavalotsika inge ka mamandrika atsika eo. Pasteur anankiroa zao ny voaroroa eo Antananarivo amina resaka halatra moto. Zareo moa zany tsy nangalatra fa nahita moto anaty Facebook dia le manodina, maninona hoe mividy moto dia manodina moto, mividina moto dia manodina moto. Kanjo saindra mipatsa ray tsy mivava, ay ty moto nahodiny ty moto inona halatra. Pasteur atsika anankiroa, ny ray any amponja, ny ray mbola any amin'ny violon, ny ray mividy motera. Tratra nahatratra azy, tratrany nanenjika avy aoriana ary zala dia tratra. Ary zany ampitandrema comme pasteur, ampitandrema atsika mpanampon'Andriamanitra. Misy zavatra manenjika sika avy aoriana, misy zavatra manaraka sika avy aoriana, misy loza manaraka sika avy aoriana. Ka raha vitesinao manomboka miheny, raha manomboka mijanona ianao, vitesinao manomboka mihidina, dia inona ny afaranao? Tsy maintsy manidina tratra ianao, tsy maintsy tratra ianao. Misy zavatra manenjika ao aoriana, misy zavatra manaraka avy aoriana. Ka raha tsy miakatra ny dimension anao, tsy miakatra ny vitesinao, fa ozy ianao hoe milameny any atram'izay ary be da be. Inona ny mahatonga mpanompon'Andriamanitra maro tsy afaka fahasahiranana? Misy an'iretsika reo any mpanompon'Andriamanitra reo tsy afaka fahasahiranana, tsy afaka fahasahiranana hatramin'animpona ho an'Andriamanitra, tsy afaka fahasahiranana. Fantatrao ve ny antony? Mitovy vitesy amin'ny mpanenjika ianao. Maninona hoe zavady? Ianao zany mandeha any fa le vitesinao ny 20 km/h, le mpanenjika anao koa maninona? Iza nefa le mpanenjika anao reo le ambara baiboly hoe inona izy anao? Tonga anao tsy atratranao izy ninona? Izao inona izy? Fanozonana rehetra zao. Dia manaraka anao eny amin'ny 20 km eny, mandeha 20 km anao dia avy ao arinanao tsara mihitsy izy. Dia ozy ianao, na re aty tsy afaka ka ianao tsy mandeha mafy, ianao tsy mampitombo ny allure anao, ianao tsy mampitombo ny hafanganam-pandehanao, dia maninona le izy? Mahatratranao avy aoriana. Dia zany mahatonga mpanompon'Andriamanitra sasany folo taona nanompoana an'Andriamanitra, fa eny izy eny marerareraka kely mampalahelo, miaraka amina ozona kely eny any. Fa izy io ho any an-danitra eny any mako izy io, alleluia. Reraky ny olana eny, folo taona, 5 taona nanarahana ny tompo vita batisa, 20 taona hatramin'ny 2007 nefa teto, fa miaraka amin'ny problema kely eny any. 2011 efa nivavaka, efa ovina ny vita batisa, tsotra le antony. Ambarany baiboly fa mila mandositra ianao, mila miazakazaka mafy ianao, ataovy alleluia. Zany natonga ny baiboly ny teny any Lota mianakavy, raha niala tao amin'ny Sodoma sy Gomora i Lota mianakavy, dia hoy ny teny le anjely hoe andany ianao mandositra, mandehana mafy, avotiny ainao, miazakaza mandosiry. Ary raha vao hitan'le anjely fantaredretra izy dia natao le anjely iny nitatana an'le anjely. Ataovy alleluia. Alleluia. Teneniny eo an'elanao, misy manenjika ianao io hoe, Misy manenjika ianao io. misy ozona manenjika ianao io hoe. Misy ozona manenjika ianao. Ka amin'ny fotoana le olona mijanona na manomboka mandeha mora, ary be da be pino tratran'izany eto. Taloha ny vitesinao mafy de mafy de mafy, ary ny fiainanao koa miaraka amin'izay, tsy azo ny ozona ny tratrarina mihitsy ianao satria nandeha mafy ny vitesinao. Ataovy alleluia. Fa nanomboka nisy fotoana ianao reraka, ozy ianao hoe kivy
zany foana koa nytoriteny reraka nde hijanona am'izay aloha andeha angatsitsika am'izay nanomboka nangatsitsika ianao de io tangorona ny lalitra io tangorona ny problème io marina sa tsy marina zany maro aminareo ny am'izao fotoana zao ny tena mametraka fantanina ty lalany ty moa manakory tsara ary de misy aminareo reo zao manandrana any amin'ny fiangonana hafana hoe sao de mba any ary ny tena mampetanizy ty sao de le menaka marina ary misy an'le menaka tokony vidina iny ary misy aminareo ne mitsorika moramora ary aminany na bona hoasy ary bony fasy bonija do le sao de le mpaminany any iny ary ny tena tokony andehanana sany ny tena marina nisy fotoana ianao niemotry nisy fotoana ianao nangatsitsika nisy fotoana ianao nijanona de tonga aminao sy naninona nahatratra-anao le iny fanozonana fa raha ndre ary malala erytina hatramin'ny androany mbola miakatra ny dimension miakatra ny vitesiny nizaniza favalorianao tsy misy mahatratra izany tsisy mahazo any Alleluia ka androany ny planin'Andriamanitra ary pastera Isaka de hitombo mihitsy ny vitesinao hiazakazaka ianao hiazakazaka ianao ka tsy horeraka andeha ka tsy ho sasatra hielatra ny hoe karana taky ny amin'ny voromahery tsisy ninina azo anao zany fa raha randriary malala hery ty moa no mijanona ambaranao fa caporal de volo caporal moa ny aorina koa io ambaranao fa de volo le adjudant chef re moa ny aorina koa lefa de volo inona ny aorinao mirambo may grade moa mba teneny hoe inona linona amiral général reny de volo manenjika ny randriary malala hery tynao mba fantarareo zany na tonga na tsy mora lazaiko anareo ngefa tam'za tany Frantsa tsy mora ny asan'Andriamanitra any roapolo taona nanompoky ny tompo nanaovako pasteur an'ity vahony iloko ty fa tany Frantsa voasaky nitoraka saly hoe iabandonne tsy vitako ty a Jesosy tsy vitako ty tena tsy vitako ty satria tsy mora ny mitona olona any tsy mora ny mitona olona any tany any nandiny tena hoe aninona ty ary aho a Jesosy naninona ty ary aho andany lera sy fotoana ty a Frantsa tia tena tany saky anitsoka matanjaka ny olona mendimendy erio any Frantsa zany ray avy any saky itsoka matanjaka ozy ny tompo mantsy randriary malala hery ty tsy mahazo mitsoka matanjaka ianao tsy mahazo miala eto ianao mbola te omba anao tsy maintsy miaraka amin'ny fandresena anao vao miala eto fa zao fotsiny zao ny nampaherezan'Andriamanitra natany ampitomboiny dimension anao satria tena tsy mora tompoko ny mitona olona any aloha voalohany sady tsisy radio tsisy télé tsisy nininy toman'olona zany akoatra amin'ny Facebook keliko iny mba nitomak'olona de ny olona miavinavina satria any ny olona manan-karena daholo satria saintsaina ngefa ny olona mpiasa trano any mpamafatranon'olona any ane manana tomobile daholo ny olona mpamafatrano ny asa inona hoe mpamafatrano ny asa manana inona hoe fiarakodia ny akamaroany gasy any rehefa nytaninao de inona ny asanao de mpamafatrano jerenao nefa izy rehefa sabata avy any mitondra tomobile Halleluja ary am'le tomobile tsy le fatokorotana ohatrany atsika reny fa le mihaja be reny ataovy alleluia mafy za Halleluja tonga avy any ny vazaha mitady fametrahantanana fotsiny de avy ozy tsy mivavaka ao anaty fotoam-bavaka koa ndraindray tsy miditra amin'ny lohany le fotoam-bavaka ao ny olona ao am-piangonana amin'io misy gasy any fa tsy mahazo teny gasy de tsy mifantoka am-piangonana milalao zaza kely mivezivezy any ivelany isaky mihetsy inona rety randriamanitra wa kivya fa zao ny tenin'ny tompo tamiko tsy mahazo miemotra ianao fa vo mitady hijanona eo ianao na emotra de misy zavatra mahatratra anao
fa efa nampahery anao arandriary malala fa ombanao ary tsy maintsy voavonjy lafrantsa amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy alleluia. Alleluia. Satria tena nihoatra n'le zavatra, nihoatra n'le dimension-ko le adina trehako. Zany eritreritra mihitsy rehefa tonga any Frantsa any tonga dia tena ho avy ny olona ohatry n'le aty Madagasikara fa tsy mitovy ny aty. Tsy mitovy ny aty any. Malaina ny olona ny mivavaka fa mba misaotra an'Andriamanitra aloha fa tsika tonga tany mba tena misy any ny olona novonjen'ny tompo hoe asivitehaka mafy. Alleluia. Zany izy teneko aminareo zany hoe 70 mpino am-piangonana, 50 rabe indrindra 80. 70 mpino am-piangonana. Za amin'io efa zao ny atao tsaika. Zao ny teny ny devoly amiko. Ny any lany era hery na adalany. Any Madagasikara lany misy mpino amanaliny manino la ramijanona any. Any la inona mahory any la. Eniko mihitsy ny devoly miteny an'izany. Aty la ampijaliny reto tsy vazatsy gasy reto. Maninona ramijanona any mitady raha aty a Frantsa aty. Nampahery amin'ny fany masina. Tsy mitsokady zany ianao. Tsy mitsokady zany ianao. Tsy mitsokady zany ianao. Amen. Alleluia. Tsy maintsy atrehanao mihitsy ny Goliath anao aty. Fa izao fotsiny ny tompo, ny dimension anao no akaro. Dimension anao no akaro. Mbola iverina any a. Tovy alleluia mafy. Mbola iverina any a. Alleluia. Alleluia. Ary tsy amelatsika raha tsy misy gasy vazaha maro be voavonjy any. Zay mino manao amen mafy zany. Alleluia. Alleluia. Zavatra anankiray fotsiny tsy maintsy miverenako tany, tsy maintsy niatrika ny congresstsika, congress national aty Madagasikara. Fa zavona tsy hitsokady. Alleluia. Tsotra ny antony. Raha vao mijanona ianao, zanga afaka mijanonao taninareo. Izy moa ny afaka nery tsy maintsy ho any. Ary za raha makany Frantsa lazaiko anareo tsy hoe mahafinaritra any. Tena tsoroko aminareo fa raha tsy famonjena fanahan'olona ny atao any tsy makany. Za ny teneniko mihitsy tamin'ny olona atao Frantsa. Za ho dia miteny anareo atao Frantsa. Tsisy zavatra mahatamana anahy ty na ny kely ary. Raha zay io Tour Eiffel anareo efa hitako amin'ny telefony io. Alleluia. Alleluia. Efa hitako amin'ny telefony io, tsy tahitra n'io zany. Alleluia. Alleluia. Raha zay hoe ndeha tsangatsanganareo ho any Allemagne tsy mba rototra amin'izany aho. Tsy tahitra amin'izany. Zavatra anankiray ihany amin'ny mahatamana aty dia ny fanahanareo ireo, ny amonjy anareo ireo, ny anafaka anareo ireo. Ataovy alleluia mafy. Alleluia. Za tsisy ninina mahatamana. Raha za mitsodrano tanora ho any fa ny tena kanisanareo any hitory filazantsara, hitona fanampanoto. Amen. 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 Fa raha hoe hitady volany aleandro tanora aza makana, lasa dala any ianao. Tena marina mafy. Raha resaka hoe hitady vazaha sy anambady vazaha, aza makana fa be da be ny gasy ampijaliany ny vazaha any. Zany mihitsy. So dia hoe medala dala hoe eto ambambavaka azo vazaha. Lo gasy. Fa be da be mihitsy ny gasy any, vehivavy gasy ampijaliany ny vazaha. Anio ihany miadany moramora eto tanàna eto. Ataovy alleluia. Fa raha hoe kosa hitory filazantsara ny alehanao any, miaraka antsika, hifampitatana antsika, hitory tena antsika. Amen. Ataovy alleluia. Amen. Alleluia. Amen sa tsy amen. Amen. Ina ozy izy nareo? Tany ano nanomboka tsapako. Misy dingana anankitelo ampianariko anareo reto. Tany no natsapako indray zany hoe niverina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Maninona hoe zafady? Miverina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Avereny mafimafy kely izay zafady? Miverina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Niverina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary eo no anisan'ny zavatra ampianariko. Dingana anankitelo ampianariko atsika mpiaino. Misy fomba hitiavana an'Andriamanitra reto.
fomba hitiavana an'Andriamanitra. Voalohany, tiako Andriamanitra satria te azo trano aho. Soratao anaty kahie zay. Dingana voalohany amin'ny fanontonan'Andriamanitra dia hoe tiako Andriamanitra satria te azo valim-bavaka. Tiako Andriamanitra satria te ho sitrana amin'ny aretina. Tiako Andriamanitra satria te azo vola. Tiako Andriamanitra satria te hafa te ho afaka baka. Tiako Andriamanitra satria te havita trano aho. Tiako Andriamanitra satria tiako ho afaka amin'ity aretina sy ozony ity aho. Dia tonga ao am-piangonana ny olona. Zany daholo no dingana rehetra ry havana. Ny antony nahatongavantsika reto a, tatam-piangonana dia nandeha daholo ny toriteny. Nandeha ny toriteny tatam-piangonana. Raha te ho afaka ianao dia manatona ho amangarana, tongava mivavaka. Raha te ho sitrana ianao, tongava. Raha te azo vady ianao, tongava manompo ny tompo. Raha tianao ho tapaka ny ozony, dia reny fa tonga daholo. Alleluia. Alleluia. Zay daholo nahatongavantsika reto 100%. Marina sa tsy marina zany? Tao anaty olana, tao anaty aretina, tao anaty problème, ndao hitady an'Andriamanitra, andao hivavaka. Dia rehefa mandeha amin'izay ny fanoloran-tena, makanesa ity anoloana zay an'olo tena, dia mitonga eo anoloana eo ianao mitomany. Inona moa le tena mampitomany ianao io? Le mampitomany ianao io tsy hoe tia an' Jesosy ianao, fa efa tapidalaka lenao dia malahelo ny fiainanao eo. Malahelo. Indrisy. Ndi. Zao sisa ny hafarako to. Sento. Alleluia. Dia iny ianao ny makalelo le mitomany iny. Inona moa le tena mamaky anao amin'iny le vadinao iverina ane ny tena mamaky anao amin'iny le aloha iny. Le tena mamaky anao ane le enao afaka mitrosa. Marina sa tsy marina zany? Zany mihitsy. Le tena mamaky anao le ho anoloana iny ane, le te ho sitrana amin'ny aretiny. Iny ny atao hoe évangélisation. Iny ny atao hoe fitoriana filazantsara. Iny ny aran'iny hoe Évangélisation na fitoriana grave be filazantsara. eda be ny fiangonana mbola tavela eo. Lasa hoe mitory filazantsara foana, dia mitory an'le mpanota foana, dia mitory an'le anina foana, dia ny mpino lasa zatra an'le hoe tongeto ianao tsy maintsy mandresy, tongeto ianao tsy maintsy sitrana, tongeto ianao tsy maintsy. Dia ny afarany ary leo nareo aisaka ny sabotsy ve dia tonga eto dia zao foana ihany. Firy taona ve dia tonga eto dia iova amin'ny fiainanao ihany. Be da be fiangonana mbola tratra zany. 10 taona izy dia eo amin'ny stade io foana. Dia tambatambazana foana ny mpino. Tongava mivavaka mba azo valim-bavaka, tongava mivavaka mandray fitahiny, tongava mivavaka mba iova amin'ny fiainanao, tongava. Dia tom entanina motivena ampahereziny, motivena ny mpino dia mba ho tonga ao andray zavatra ianao raha tonga fa tongava amin'ny herinao zao tsika afinaritra ny fotoana tsika eto hivavaka manokana ho an'ny troso tsika amin'ny heriny androany, ary tonga dia isy mirakla vola be latsaka avy any an-danitra fa tongava daholo amin'ny heriny. Alleluia. Dia entiko ny mpino fa tonga. Tsy ratsy akory iny, teneniny eo anelanao tsy ratsy iny. Fa iny ny atao hoe niveau 1. Dia tonga daholo ny olona rehetra. Izay mila délivrance tonga. Tsy amin'ny androany zao tsika mbola tena manao an'iny ihany. Tongava izay mila fanafana, tongava. Dia inona ny zavatra mitranga? Raha vao zay foana zany ny ao am-piangonana, dia misy le olona vaovao mahazo tsirony, satria izy maternel T1 izy dia mahazo tsirony izy hoe tena ho anahy mihitsy reny toriteny. Fa ianao nefa efa classe de terminal. Alleluia. Alleluia. Dia ny zavatra misy le régime sy le sakafo, le sakafo tamin'ny 5 taona lasa iny, 7 taona lasa iny, dia iny mahatonga mpino ny afarany reraka kivy. Lasa tsy matanjaka tsony ny taolana satria mijanona amin'le évangélisation. Iny le niteneniko omaly hoe na ny hira ara dia mba mifanaraka amin'le jerevako farany olona mpanota
ny olona hoe mbola olona vaovao izy nampanota tsy diso mihitsy reny hira reny fa tena mety reny a reny le hira le mahafinyady ety atany mampizento sy mampitomany tena ny olona vaovao ny tratrany reny le olona boaviny sarabady reny tena ato mihitsy misy an Jesosy. Alleluia. Tena mety am fa ienao efa fitotoana ny vavahana mbola iny ihany ny irairainao mahafiniady derovina zany no tsy mahafitsony ady tsika raha mandeha zany reny ireny tsy tokony hoe na mandeha reny a tsy tokony hoe tena afaka mihiry ianao fa tsy tokony hoe reny tsony ny akafizinao. Ataovy alleluia mafy zany. Reny le fitomana olona vaovao de fitomana ny olona mbola mila famonjena de iny ny atao hoe niveau 1 mila takatsika pasteur rehetrarehetra zany fa ndraindray ny pinitsika tezaitsika eo classe de primaire ao de le piny efa olona efa piny be taoto begonanao riavana malala androany de ho tapaka ny ozonao nefa eva tamin'ny telo taona sy tapany efa ny délivrena tao de androany vao ho tapaka ny ozony fa mila jerenareo tsara classe firem reto. Ataovy alleluia mavy zany nge ny hitanareo mahatonga atsika ry pasteur isany lasa forcena fotsiny sisany olona manao amen satria io amen le talody ny olona zany tsy mila forceny zany satria le mbola tany amin'ny niveau izy de tena tonga de mety aminy fa rehefa ny pino zany manomboka forceny iny a efa tsy le sakafo saza azy tsony le omenao azy de efa lasa tsy taitra tsony izy efa renay zany pasteur efa renay zany ahoana raha famizo to Malaikumana. fa malaikumana zay. Alleluia. Voray anareo fa zany zavatra pitaiky zany zany de lasa de retinareo le problème iny no hitomana ny olona ho tia an'Andriamanitra averiko lasa le problème iny ny hitomana ny olona nino hoe Ho tia an'Andriamanitra. tia an'Andriamanitra de mamiasa foana le tenin'Andriamanitra iny hoe ho hitanareo raha katsahinareo amin'ny Fonareo rehetra. katsao Andriamanitra amin'ny fonareo rehetra tiavo Andriamanitra amin'ny fonareo ivany problème anao ivany olanao de satria manompo ny tompony olona tia an'Andriamanitra le olona noho ny amin'ny olana mahazo azy de Jesosy asainy mamaha iny mamaha ny olana manasitrana ny aretina de iny le olona lasa tia an'Andriamanitra ka tsy ratsy akory iny teneny eo nilanao tsy ratsy akory zay hoe ary tsy diso fa iny ny atao hoe classe primaire iny ny anarany iny hoe Primaire. zany hoe iny zany le any amin'ny maternelle hatramin'ny 7e de tsy tokony hijanona ao amin'ny fiangonana tsy tokony hijanona eo amin'ny fiangonana tia an'Andriamanitra satria manan'olana tia an'Andriamanitra satria ao amin'ny vahaolana ao tia an'Andriamanitra satria ao amin'ny mamanotrosako tia an'Andriamanitra satria izy manasitrana dia lasa filan-dratsy mahita hoe lasa domoko tapany andoherana lasa zay le izy domoko tapany andoherana anompo an'Andriamanitra satria mba mila vola anompo an'Andriamanitra satria mila valim-bavaka anompo an'Andriamanitra satria mila mahazo trano anompo an'Andriamanitra satria mila mahazo vady manompo an'Andriamanitra satria te ho afaka baka classe firem ny anaran'izany hoe classe iny hoe primaire izy aminareo reo zao ny mbola any am'izao manompo an'Andriamanitra nareo satria mba te hazo trano izany anangany eo kiraha tsy fiendransika kiraha tsy efa enina izany very pasteur le izy de mbola anangany eo ihany zao kiraha tsisy mananga zany eo efa afaka CP daholo tavy alleluia mafy Alléluia. arabony eo nilanao efa afaka CP daholo Fa afaka CP daholo. amen na satsy amen Amen. izy mare tsara zany zavatra ampianariko zany voarainareo fa zany zavatra ampianariko zany ny dingana faharoa de efa miala am'izay zay zavatra zay fa ny dingana faharoa ndray de hoe raha tsy ahy anareo de hitandrina ny didiko ozy izy atao amin'ny ino izy ty lavaka itsika atao amin'ny Jaune 14
Jauna 14:15 raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny ditiko. Ahoana ozy? Dia Jauna 21:15 ozy izy. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jauna, mo fitiavanao aho mihoatra noho ny fitiavany reto? Hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fatianao aho. Dia hoy Jesosy taminy, fa ano ary ny ondry keloko. Hoy ndray Jesosy tamin'ny fanondroany, Simona zanaky Jauna, mo tiava ianao? Dia hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fatianao aho. Dia hoy izy taminy, andraso ary ny ondriko. Hoy Jesosy tamin'ny fanotelony, Simona zanaky Jauna, mo tiava ianao. Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe mo tiava ianao. Ka hoy izy taminy, tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy, fa ano ary ny ondry keloko. Ataovy aleloia mafy zany. Ny niveau Dieu ry pasteur isany. Ny niveau Dieu dia tia an'Andriamanitra ianao amin'ny fanaovana ny asany. Ahoana hoe? Tia an'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny asany. Tsy hoe tia an'Andriamanitra, efa nialanao le hoe mba tia azo vola dia tia an'Andriamanitra. Mba tia kovahana ny olana dia tiana, efa tsy antsony ianao. Fa etondray efa zavakafo. Tia an'Andriamanitra ianao dia manao inona? Manao ny asany. Ny asan'Andriamanitra. Raha tia ahy ianareo izy dia hitandrina n'inona? Ditiko. Ozy izy mantsy amin'ny Petera. Petera zanaky Jauna, mo tiava ianao. Raha tia ahy ianao ry Petera ozy izy dia zao, endraso ary nina ozy izy? Ondrika. Ny akamaroantsika rehetrarehetra dia eo daholy. Na tsy hanangatana anaranareo. Ny pastera rehetrarehetra eo daholy. Miezaka mafy manao ny asan'ny tompo mba hanehoana fa tia an'Andriamanitra. Miezaka manao an'ity hanehoana fa tia an'Andriamanitra. Miezaka manao émission amin'ny radio. Miezaka mangataka ositra ediny ampitendrom-bohitra, manao alim-bavaka, fahatiana. Ome ositra Jesosy anaovako ny asanao. Meo afa mezam-pahasoavana anaovako ny asanao. Mikely aina fantatra. Mikely aina fantatra amin'ny fanaovana ny asan'ny tompo mba hanehoana fa manina anao? Tia an'Andriamanitra. Ataovy aleloia mafy zay. Aleluia. Omaly zao a dia anisan'ny nampianatra omaly. Anisan'ny nampianatra omaly. Zavatra roa mifangaroaro kely nampiasaiko teo omaly. Nampanao fanatitra sacrifice 1 million omaly. Aleluia. Aleluia. Maro ny olona nitsangana mba hanao sacrifice. Zany hoe efa mba niala tary amin'le hoe dingana voalohany zany le hoe angataka lava, fa mba manomboka manome ho mariky ny fitiavana an'Andriamanitra. Ataovy aleloia mafy zay. Aleluia. Manome fotoana, nanome vola, manome hanina, mikely aina fatratra, manao ny aina tsy ho zavatra amin'ny fanompona ny tompo. Manao ny aina tsy ho zavatra. Ary maro aminareo reo nefa mba manao ny aina tsy ho zavatra. Manao délivrance, miezaka mba manao ny asan'Andriamanitra hanehoana fa tian'i Jesosy. Manome vola hividianana karô, manome vola hofatrano. Ataovy amainina mafy zahatra. Amen. Tia ny hofatrano mariky ny fitiavana ny tompo. Manome vola participation fandraisana anjara amin'ny hofatrano. Miezaka manao ny asa sosialy miaraka amin'ny rahalahy Henri. Miezaka amin'ny tantio mariky ny fitiavana an'Andriamanitra. Raha tia ahy ianareo hitandrina ny ditiko. Raha tia ahy ianao ry Petera endraso ary ny ondriko. Manao délivrance tika, mikarakara ny fanahin'olona, manao émission amin'ny radio. Reny zany a dia le fitiavana ny tenenin' Jesosy amin'ny Petera. Fitiavana nasehoan'i Jesosy an'iza hoe? Fitiavan'ny Petera azafady. Fitiavan'ny Petera nasehoany an'i Jesosy. Manao ny asan'ny tompo. Ary io le niteneniko anareo teo. Za anisan'ny tafalatsaka tao anatin'izany.
Hitanareo le izy za tena tsy be an'Andriamanitra. Alleloia. Ary marika izay fitiavako an'ny tompo zay de zao, teto tao Antananarivo teto Madagasikara vao vita mihitsy zao ny kongresy tamin'ny herintaona, de lasa nakany fianaratsoa. Alarobia efa tonga ny fianaratsoa manao ny asan'ny tompo. Larobia, alakamisy, zoma, sabata ariva mialana, de mezaka manatratra ao Antananarivo indray lahady, de talata indray manao délivrance be ao amin'ny Antananarivo. Vita ny talata makany fianaratsoa indray ny larobia vao maraina miala amin'ny 4 maraina na amin'ny 3 maraina, mandeha tomobile indray manenjika any. Ohatra zay foana. Vita ny tao Antananarivo tany fianaratsoa 3 mois tany, de nanenjika anakaty Tamatavy indray zaho ve indray nanenjika anakaty. Nanao ny asan'ny tompo, tena hoe asehoko amin'ny Jesosy mihitsy. Tia anao a Jesosy aho, tia anao amin'ny asa anao a, tsy maintsy mamonjy fanahin'olona. Ataovy alleluia mafy za. Alléluia. Ary tsara zany, teneny eo nilanao tsara zany hoe. Tsara zany. Tsara zany no tena atao hoe zavatra lehibe zany. Fitiavana. Ary io le nitenen'i Jesosy tamin'ny Petera hoe raha tia ianao de maninona? Endraso ny ondroko, karakarao ny ondroko. Karakarao ny mariky ny fitiavana an'Andriamanitra raha tia anareo, karakarao. Ary zay reny nataoko reny. Nakatia Tamatavy. Tena hoe manao ny aina tsy ho zavatra. Vita reny na sady manangana an'le oniny Jordanina ao Antananarivo zay. Le renirano Jordanina tao Antananarivo. Fonsa tena fonsa mafy. Zay vola nanako atokako amin'ny tompo, atotoko ao amin'ny Jesosy. Zay vola azo atotona ao amin'ny Jesosy. Tena manao ny aina tsy ho zavatra mihitsy. Zay ananana. Vita iny lasa nakany andafy, nakany amin'ny Frantsa. Ozy hoe aty indray amin'ny namonjy fanahin'olona. Namonjy fanahin'olona. Tsy maintsy mavonjy fanahin'olona aty. Ataovy alleluia mafy. Alléluia. Zany zany ilay atao hoe dingana faharoa. Ny dingana faharoa zany de manao ny aina tsy ho zavatra amin'ny asan'ny tompo. Averenao zay fra zay? Manao ny aina tsy ho zavatra. Manolo tena monjy fanahin'olona. Maninona? Manolo tena hikarakara fanahin'olona. Amen. Amen. Manao délivrance, mitoro teny, manao évangélisation, mandany fotoana, manatotona ny volanao. Avereno hoe manatotona nina hoe? Manatontona ny volako. Satria ny azy nananako rehetrarehetra natotoko. Mety nanehoana ny fitiavana n'izy zay. Fitiavana an'Andriamanitra. Niveau teo zay. Za de tena nanao an'izany. Ary raha mbola tsy tonga ho amin'izany niveau zany ianao de mekara amin'izany ianao. Amen. Ataovy alleluia mafy za. Alléluia. Mekara amin'izany niveau zany ianao. Manombo mahafoy. Amen. Mahafoy vola, mahafoy fotoana, manao ny aina tsy ho zavatra, mikarakara fanahin'olona, manao ny asan'Andriamanitra, manova atovy zay azo atao rehetrarehetra. Ary mbola mampirisika anareo pasteur rehetrarehetra anao an'izany itsika mpiandraikitra rehetra manaova an'izany. Ataovy alleluia mafy zany. Alléluia. Ary tokony mbola tohizany zany hatramin'ny androany. Amen. Za mbola manao an'izany. Alleluia. Alléluia. Mbola manao an'izany. Zay le niveau 2 zay. Fa misy le niveau 3. Les dimensions efa tena ambonimbony tsara ty. Tany a Frantsa no nahatsapako an'izy ty. Araky nefa nitantaraiko taminareo teo ity le zavatra fahatelo ty de le atao amin'ny Lioka 2:20. Lioka 2:20 novakitsika teo mana hoe andininy fa 7:30. Ary noho ny atoandro ny andro de nampianatra teo kianjan'ny tempolo Jesosy. Ary noho ny alina de nivoaka izy ka nitoetra tany tendrombohitra tao hoe Olive. Alleluia. Noho ny atoandro ny de taizy Jesosy teo kianjan'ny tempolo naninona tao izy? Nampianatra ny olona, nivavaka ho an'ny marary, nanao ny asan'ny tompo. Fa noho ny alina izy de nakaiza? Tendrombohitra. Nakany tendrombohitra. Maninona ny tendrombohitra? Vavaka. Inona ny ataony any tendrombohitra? Ivavaka. Io le atao hoe intimité.
intimité avec Dieu. Io le atao hoe fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Inona hoe ny anarany? Fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Fifandraisana lalina, fifankatiavana lalina amin'Andriamanitra. Fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Jesosy dia nanao fifadian-kanina 7 andro sy melohany anaovany ny asan'ny tompo dia ny fahatianina izy aloha. Mosesy dia ny fahatianina firy 7 andro sy 7 alina tany atendrombohitra Sinay, nitokana tany izy naka ny didy 10. 7 andro sy 7 alina. Eo le niveau 3, lay fifandraisana lalipaka ao aminao sy Andriamanitra, ao aminao sy Jesosy. Ataovy alleluia. Alléluia. Araky ny nambarako taminareo teo dia zao, raha tsy tany a Frantsa tsy nahatsapan'izany. Za teto Madagasikara tao Antananarivo, manao an'io asan'ny tompo hoe ao Antananarivo nakany Fianaratsoa, dia avy eo nakaty Tamatavy. Reny zany le manao ny asan'ny tompo reny, tena le hoe manao ny aina tsy ho zavatra, dia mivavaka ihany aho. Maninona hoe mivavaka? Inona ozy izy ianao nivavaka ataoko? Omba ho a Jesosy eo, ampitomboy ny ositra ato anatiko, mangataka ositra, tao mitompo ny fanahiny olona, ampiasa ho a Jesosy mba hisy olona maro sitrana, mba hisy fahagagana, dia mivavaka. Tsy haiko mavita mivavaka adiny ray na adiny roa na tsy haiko, tsy fantaro. Fa izao dia lavitra ny fotoana laniko amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra noho ny fotoana hifandraisako amin'Andriamanitra. Avero, dia lavitra ny fotoana laniko mamonjy fanahin'olona, la ny anaovako délivrance, la ny rotorotoko hitoriko teny, la ny fandraisako amin'ny olona, la be lavitra ny fotoana laniko amin'ny vavaka ho an'ny marary, amin'ny famonjena fanahin'olona noho ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Ny zava-dehibe nefa amin'Andriamanitra dia tsy ny asan'ny tompo aloha, fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Alléluia. Ataovy alleluia mafy sy raha resy latao. Alléluia. Averiko indray mandeha ry pastera isa, rahalahy sainabavy isa, ny zavatra lehibe voalohany dia tsy hainao manao ny asan'ny tompo, fa ny zavatra lehibe voalohany dia ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Za nisy fotoana tsy mahay nanavaka an'ireo, fa zao ny teako hoe rehefa manao asan'ny tompo, satria ozy ny tenin'ny tompo hoe moty hava ianao ry Petera, raha tia ianareo dia hoanao Jesosy endraso ary ninona ka mifeverako, fa le tia an'Andriamanitra dia mila mirotoroto aho mamonjy fanahin'olona, mirotoroto aho vavaka ho ampimarary, mirotoroto aho manao délivrance, mirotoroto aho mikarakara fanahin'olona, mirotoroto. Inona problème? Lasa ny hena ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny hena la intimité, ny hena le tena fifankatiavanao sy ny tompo. Tsy arahanao amin'i Jesosy ny hidiny, ny hena, fa varina ato amin'ile hoe ny fitiavana an'Andriamanitra ranga mitandrina ny didiny aho, ny fitiavana an'Andriamanitra ranga mamonjy fanahin'olona, ny fitiavatra n'Andriamanitra ranga tena sosososao aho. Dia iny ihany ny rotorotoko nandritry ny taona maro. Dia tsy hoe tsy mifandray amin'Andriamanitra, fa tena mifandray aho. Alleluia. Alléluia. Mifandray fa tsy ampy, mifandray fa ny hena. Naninona hoe Ny hena. ny hena tsy ampy. Rehefa tany a Frantsa amin'izay aho, tany no nanisany nahatsapako nyity fahatsapana anankiray ty. Araky ny tantaraiko taminareo teo fa nisy fotoana tena efa saika hitsopahana mihitsy, tena hiabandonina, tsy vitako mamonjy andreto olo reto. Ary zao niverimberina tato an-tsaiko, la ny andro aty aranga, la ny andro aty a Frantsa aty, inona ary ny atoko aty fa la ny andro aty, tsisy olona vonjena aty,
tsisy olona azony be tsy mety mibebaka ny olona tia very fotoana tia zay no verimberatoatsaka hoe very inona hoe very fotoana satria efa zatra n'le hoe mila mamonjy olona zatra n'le hoe mitory teny zatra manao délivrance eritsereto a mandray olona mba efa manao nonsa mihitsy amin'ny Facebook kely koa ianareo zay eo anamiko laribisy alakamisy mandray olona firy ozy izy ianao ndrasiko zany zara raha mahita olona telo na efatra na dimy raha be indrindra tonga eo le olona any Antananarivo rehefa mandray olona tsy mandray olona mihoatra ny 2 minitra zany 2 minitra ihany eo am-pitsanganana fotsiny dia miresaka inona ny olonanao inona problème any a Frantsa miteny amin'ny olona na miresaka adiny ray sasany ary tsika tsy maninona androany za ndray no miteny an'le olona na adiny ray sasany ary tatarao leo atsitako to zay atao tio tany namangin'ny tompo raha ndriary malala heritena tsy mila miverina any a Madagasikara ianao fa tany a Madagasikara ianao nandray olona fa tia Frantsa ianao za ndray no mandray anao alleluia ataovy alleluia mafy alleluia rehefa tsy misy fanahin'olona vonjenao aty ndany ianao mifandray amiko aty ianao mba manana fotoana hitokanana any a Madagasikara ianao tsy manana fotoana hitokanana aty ianao za no mifandray aminao ataovy alleluia mafy za alleluia zay no nampitsaka tany a Frantsa tonga dia nihiratra amin'ny masoko alleluia ho a Jesosy vanginy ny fanahy masina mihitsy alleluia dia hipetraka ela be aty ndray aho a Jesosy raha izany nanomboka teo aho tsy ny rahatsony aho na misy olona ho avy na tsisy olona ho avy zava-dehibe amiko Jesosy ianao ndray ny mandray aty verina ndray amin'ny fiarahana aminao a Jesosy verina ndray amin'ny fiarahana aminao a ataovy alleluia mafy zany alleluia raikitra ny akandoalika isanandro maraina atoandro ariva amin'ny alina mandefa hira fiderana nanomboka teo ndray va tena Jesosy a mosesy areny mitady fotoana 70 andro sy 70 alina ny fadina hanina za ty eo amieritsetra mianahana alleluia eto am'izay manana fotoana malalaka teo ny verenako ataovy alleluia alleluia am'izany fifandraisana tamin'ny tompo za tsy hoe tafasaraka tamin'ny tompo akory taty Madagasikara za tsy hoe tsy mivavaka fa le niveau le dimension nananako taty dia le hoe mila manao asan'ny tompo mila mirotoroto mila mahafohy vola mila manao an'izao fa le fifandraisana tsy tena avy ny tena mpivady ange ny tena mpivady tsy hoe mikarakara sakafo io akiny anina seria io ny mofo dopaina sy ny sandwich karakarako ny akanjondry karakarako ny pasoka io ny anina io ny zao io ny inona koa ny ilainy re inona koa ny ilainy se tsy zany ny tena mpivady fa mpivady ty zao tena hoe manana fotoana manokana hifandraisana manokana ataovy alleluia mafy za alleluia maro aminareo reo nefa nandalo tamin'ny fahatanorano jereo vo nge ny fiainam-pifankaty sy ny tanora le fifankaty reny eny amoron-dranomasina tsisy nininona tony nge amoron-dranomasina inona moa ny resaka tena tony izy roa reo adiny telo io e fa tsisy nininona tony fa dia mifankaty fotsiny hoe sahoana izy nareo sahoana hoa tsisy hoe mihinana composé o tsisy hoe mipasoko akanjony izy nanahoan'ny fitiavany hoe tiana hoe mividy akanjo teny eo izy manehoan'ny fitiavany tsisy ninina fa eo dia dia miara manirona ty miara amirona efa mafy ny teka ho any tompo tsisy hoe raha tiary ianao dia hoe meoperatra dia isaky ny 10 minitra dia misy peratra mitsofoka foana tsisy resaka zany fa eo mbody moto eo dia miresadresaka eo dia anananiny eo dia tsy tsisy hoe inona moa le tena resaka eo fa dia napitsininy ndray dia eo ndray izy roa reo dia indray ao anaty ray vola reo zany milan'Andriamanitra anao ataovy amen mafy zany amen ataovy amen mafy zany amen
tany nampahafantaran'ny tompo ahy melohan'ny asan'ny tompo dia ny tompo aloha, melohan'ny asan'ny jesosy dia jesosy aloha. Ataovy aleloia mafy zany raha. Aleluia. Ary eo no iverenana ary mpanompon'Andriamanitra isany. Fa be da be ny mpanompon'Andriamanitra very eo. Very ao. Le fifandraisana amin'Andriamanitra. Ilaina ny fifandraisana amin'ny tompo. Ilaina ny fifandraisana lalina. Ilaina ny fiarahana lalina amin'Andriamanitra. Ianao sy izy rery. Amin'ny ny fitenenantsika mifandamoro. Manino hoe? Fandamoro fa tsy mifandanoro hoe. Aleluia. Aleluia. Eny tsara zay. Ilaina zany. Akoatra ny firotorotoana. Mamonjy fanan'olona. Dia ilaina ianao manana fotoana malalaka. Ozy izy ny tenin'ny tompo. Izao olona noforonoko ahy izao no anambara iny. Fiterana. Firy amintsika paster reo moa mba mihira. Firy amintsika reo mba midera. Mba dinio ngera laha fa tsy mba manana fotoana hiderana an'Andriamanitra zany ianao. Asan'ny tompony ao anatinao dia ny hoe ampitomboy ny ositra atao anatiko tompo. Fa tena ilain'Andriamanitra ny vavanao mihira. Aleluia. Ny vavanao midera. Marika ny fifandraisanao sy mipirofo fitiavanao azy. Ary ianao rery. Ny any telefoniko ty anasiko hira fiderana. Dia misy fotoana anontany vadiko fa indraindray ary izy amin'ny alina mba ataovy moramora ihany tata. Amin'ny roa maraina alefako ny hira. Miventsiventsy miaraka amin'ny Jesosy eo. Tsy miara midera n'Andriamanitra miaraka amin'ilay hira évangélika eo. Ary tsy le hira le hitanareo, tsy le hira le mafiniady ety. Tsy reny. Tsy reny le hira. Tsy le hira le hoe tena hoe na dia ho rambaratra. Tsy asa. Reny makoatrany hoe hira ny olona mafiady. Ka reny azo atao. Fa le ary amin'ny klasy primaire manao an'ireny. Le mbola fotoa manolona reny. Atian'ny olona any reny ah. Le mbola vao manomboka olona ho atao batisy reny. Olona inona hoe? Manomboka atao batisy. Fa ny hira tadiavin'Andriamanitra anao dia izao. Le ianao manomboka tena midera. Ianao manomboka manome voninahitra an'Andriamanitra. Enika ny voninainy. Enika ny voninainy. Enika ny voninainy. Iza rehetra. Ataovy aleluia mavy. Aleluia. Mahafinaritra an'Andriamanitra ny miain'ny feo atsika ohatry zany. Itsika no endrasan'Andriamanitra amin'ny voninahitra azy. Samy hafa mihitsy tompoko ny hoe olona mpanota vao maly midera an'Andriamanitra. Sy ny hoe amin'izao toerana misy anarandriary malala heritiana David sao zao no manandratra an'Andriamanitra sy midera azy. Aleluia. Ilay toerana misy anao, ilay voninahitra ao, ilay maizy anao no ahetsinao ambany mba hiderana ny Andriamanitra ivavahanao. Mitady olona ohatra ny David Andriamanitra. David mpanjaka. Na dia teo amin'ny toerana na mpanjaka azy niaraka voninahiny na nipony lambany mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Fantatrao ao amin'ny Apokalipsy toko fafiry izy iny fafito sa faefatra. Le olona efatra amby roapolo tany an-danitra, le olona firy hoe? Efatra amby roapolo. Nanipony inona izy? Nanipony satrobonina teo atongotsy lay mipetraka eo ambony seza fiandriana.
lo olona ny an-danitra efa tonga any an-danitra efa voavonjy manana ny tsy ny olona rehetra ny tonga ny tonga teo amin'ny seza fiandrianana olona 420 reo ny tonga ao zany hoe olona no fidiny reo olona tena tsy mitovy amin'ny olona rehetra reo olona hafa spesial izy moa ny malala fa mba mety ho ray amin'ireny ary rehefa ao ataovy aleloia ma Alleluia. tsy fata Tsy teka mampon Jesosy. mety mba ho anisany anankiray amin'ireny dada ataovy aleloia ma Alleluia. tonga any zareo miaraka amin'ny voninahitra nefany na tsito ny satroboninahitra eo amin'ny tongotsy ilay miperaka ambony seza fiandrianana mba nomezana voninahitra azy inona ny tikan'izany tsy le olona n'importe qui ny tena tediavin'Andriamanitra fa io le toerana misy atsika io mihitsy itsika le pasteur maha-pasteur atsika maha-olona lehibe atsika maha-olona ny tahin'Andriamanitra atsika misy zavatra tediavin'Andriamanitra atsika Amen. indray tsika mieritreritra reo koralina tanora kely reo ihany efa ao reo le manodididina ny 25 ans reo alleloia reo ihany ny tena mibera sy mihira fa tena ny pasteur tena mila amle eva bishop pasteur tsy de miditra lalina amin'izany fa ny atsika le ositra mandroka divoly any non ianao mihitsy ny endrasan'Andriamanitra nandratanana sy ame voninahitra n'Andriamanitra ekohaka sy hira ame voninahitra Alleluia. ataovy aleloia mafy sa Alleluia. nampianaran'i Jesosy an'izany za manko taloha le anisan'izay mihitsy le hoe sy ny mpihira ny koralina tanora ihany ny tena mihira sy ny zaza mambehivavy fa ny tena mpandroaka demony asan'ny tena fa nampianaran'i Jesosy hoe non eo amin'ny plasinao io mihitsy raha ndry ary manany ery teny ianao ny tiako idera ianao ny tiako anome vodinahitra Alleluia. ianao ny tiako anandratra ny anarana Alleluia. ianao mihitsy ny tiako anana intimité avec moi ataovy aleloia Alleluia. tsy arahana lalina amin'Andriamanitra zany angely hoe vady ampakariny nisy fampianarana nomeko iny moa fa tsy takatsy ny olona le izy fa avolenta loatra zay ngely hoe fofombadin'i Kristy inona hoe tsika Fofombadin'i Kristy. zay le hoe fiangonana fofombadin'i Kristy hainareo zany fofombady zany zay le efa niteneniko teo zany fofombady zany hainareo tsara zany le mifandamoro eraky ny tapo-tanety iny vo mahita vody azo eny de efa miperapetraka eny de efa mifamipiany eny adiny 5 tsy hita hoe inona moa zany ny resaka eo fa de eo fotsiny de fampisangisangy eo de mifananonanina de eo de zay le ilain'Andriamanitra amitsika tsy ho lany andro fotsiny hoe hamonjy fanan'olona tsy ho lany andro hoe hitoriteny za hatram'izay nandraisako an'izany hafatra avy amin'ny tompo zany de manokana fotoana mihitsy eto vonoko daholo ny telefona tsy azon'iza elingelenina mila midera manandratra an'Andriamanitra zay maty any aloha faty zay marary any aloha arary tsy de volometsika any avy alao hietsika fa za andro any eto anilany malalako eto an'ilay tiako eto akaiky Andriamanitra eto akaiky ny Jesosy koa zay problème am problème tsotra le antony tsy ny problème koa ny tompony teny farany tsy ny fahavalo ny tompony teny farany Zany mihitsy. ilay tiako no tompony teny farany Alleluia. ataovy aleloia mafy zany Alleluia. ka na efa any ampasanareo maty mbola vitany no misikotra ny hoany mahafinaritra an' Jesosy ange enony zao Lazarosy fa maty izy ngataitra avy aloha izy maty tsara aleloia Alleluia. ary aloha mihitsy ozy izy levona any aleloia efa nylevona efa trandro tany ampasany tany no sokiriny ataovy aleloia mafy zany Alleluia. za mino an'izany ry havana fa na de efa tena hoe tsisy paika atsony ary fa tena hoe tara loatra pastera tena fananinina ary pastera zao vo tonga non ain'Andriamanitra misikotra ny ho avy any ray Alleluia. noho izany ny zava-dehibe amiko de ny fifandraisana amin'Andriamanitra